Eliam miarahaba manokana ny tatamalako Yahova. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahozoa. Tonga amin'ny fotoana iletsika izay iarahantsika amin'ny zoan'io zao amin'izao ora amin'ny 8 ora alina izao. Somary efa mihoatra kely moa lera fa tsy manino ihany koa zany. Mbola misy fandaminana kely izay natao. Raha tafaraka indray zao ny amin'ny teny dia mirary soatsika samy otahiny eo soazy hita manaraka ary tsy mijanona ny miaino ny teny Yahozoa. Tainao soa daholo itsika rehetra ny amin'izany rehetra ary. Voalohany aloha dia aty aminay zao amin'izao ora zao misy zava-maneno be manenoneny be mihitsy aty. Dia somary manamboatramboatra sofina kely zany nareo aloha. Satria tena tapatapa be mihitsy izy. Efa izany ihany moa zany hoe tsy dia andivisana azy fa tena mafy be ilay zava-maneno olona any ambadika any. Dia mety ho henonareo ihany ilay izy fa tsy avy etỳ aminay aloha ilay izy. Ao mitobotoboka be ilay fitaovana zany. Ny teny tsy misy sady manoka kely fa vizaka be. Ny teny fampiresahana aminareo indray androany ampianarin'ny Elianareo dia ny teny hoe tena avy any amin'ny lanitra marina ve zany Elia zany. Izay ny hikerevantsika ny amin'izao an'izao anao izay miaino. Satria zao aty ampitan-dranomasina dia zany indray zany no entiny tevoly zany. Manakana ny lalan'ny olona. Tena vitan'izareo mihitsy moa zany miteny amin'izao hoe vendrina be hono zany izay olona mino zany hoe zany Elia zany dia avy any amin'ny lanitra ka hoe ambasadôran'i Yahozoa. Hoe ny olona rehetra izay mino an'izany dia vendrina. Fa ny olona rehefa eto ambony tany tsy avy any amin'ny lanitra zany fa olona daholo io. Ary ny entin'izareo anamporofona an'izay indray moa dia miteny akaiky hoe ahoana ry izy manambady. Fa raha olona avy any amin'ny lanitra zany tokony tsy manambady. Izay indrindra no resantsika zany androany. Somary mihafiafy ihany koa zany sofina amin'ny mitokotoko fa tsy haiko na henonareo any zany na tsy haino fa tena mitatata be mihitsy ilay izy amin'izao ty aminay ity. Tsy dia maheno nareo. Mahafinaritra zany rehefa tsy maheno nareo fa raha izay aloha dia tena tabataba be. Ndao ary hoentsika amin'izay ary ny teny voalohany indrindra. Inona ny fanamporofonina avy any amin'ny lanitra zany Elia zany. Ho resantsika ao anatin'ny testamenta taloha aloha. Ary ho tsindrintsika ato amin'ny tenin'ilay mpaminany Israelianina farany dia Yahozoa. Ny teny alika hatramin'ny testamenta taloha moa zany lany hoe
ny teny tany amin'ny tsisy idiran'ny ilay Yahoshua mpaminany farany. Fa ny teny amin'ny testamenta taloha no jerevantsika, ilay fanekena taloha zany dikan'izay. Dia mazava be mihitsy ny fahalalanao dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Araka ny boky Nisea, toko 5:15, andininy voalohany sy ny faharoa. Manomboka zany ny teny milaza mihitsy ny fanaporofona fa zany Elia zany ambasadorany Yahoshua dia tsy avy ety aminareo mihitsiny. Fa raha avy ety aminareo izy dia tsy nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ny porofo nefa mifafaka amin'ny fahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia dia ianareo izay dazy efa miseho manerana an'izao tontolo izao. Ianareo mihitsy ny vavolombelon'ny fahamarinana. Fa tena misy ny fanafana amin'ny fahotana, misy ny afaka amin'ny fahotana ary tena tsy manota intsony. Izay sary izay efa hitan'izao tontolo izao dia porofo mitohaka amin'ny tendan'izao tontolo izao, na tiany na tsy tiany, na ekeny na tsy ekeny, na marina aminy na tsy marina aminy. Efa misy tokoa ny tsy manota intsony ary tena tsy manao ratsy intsony ary olona parfait. Ary izay sary izay mihitsy no midika fa efa tonga ilay avy any amin'ny lanitra ny lanitra noho ny amin'izao fanaporofona manaraka reko anareo izao. Ka ny bazin'ny fanaporofona zany dia tokana ihany dia ianareo izay daha tsy manao ratsy intsony, ianareo izay daha tsy mety manota intsony, ianareo izay daha lasa parfait tanteraka, perfect hoy ny Anglisy. Zany rehetra zany ny fanaporofona ny sovitan'ny Yahoshua, ilay zanaky ny aviny indrindra teo mihazo fijaliana dia entiny Elia ankehitriny amin'ity planeta teranareo ity hoentina anaporofona. Efa tonga mihitsy ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra dia omenantsika amin'izay mitoko sy ndininy. Izay atoko fa 5:15, andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 59:22. Indro ny tanany avatsy fa efa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidaloha. Zany Elia zany dikan'izay fa tsy avy ety aminareo. Vakitsika amin'ny bokin'ny Joba toko 14. Joba 14. Aiza moa ilay misy an'ilay teny hoe fa tsy tika atao voatily izy. Firy moa lasa hoe tadidiko tany. Efa voakitsy tadidiko izy hoe aiza izay olona maloto raha titeraka madio. Tsy haiko tadidinareo iny teny mba menana kely hoe izay teny izay. Rehefa atorin'ny mamako mamy mametoko sy ambiny be. Mba firy izy. Ohatrany any amin'ny andininy fahafiry amin'ny Joba ao. Tadidiko mihitsy izy fa tadidiko raha zany 14 ny tadidiko ilay tena kely tadidiko. Joba firy angamba izy siny. Aiza korony izay maloto amboaka madio. Izay mihitsy ilay sary mipetraka ao anatin'ilay teny.
tsy lokarona kely izy ary aloha. Tsy 14 ka. Io indray resaka vehivavy miteraka ny dikany dia tsy ilo izy. Aiza moa izy hoe aiza koa izy izay madio ateraky ny maloto kavelity. Eny sy tadidiko mihitsy ny izy malefa kely aty io anareo izay mahay an'ilay teny fa tsy tadidiko mihitsy izy ty moa application fa tsy baiboly dia lasa tsy tadidiko mihitsy ny hoe aiza moa misy an'izy teny izy ka tsy izy indray ty kay teny ty mihitsy n'izy kay aiza Job 14:4 ihany izy satria izy fasafaty aiza zavatra hafa mihitsy moa kay ny hita Job 14:4 ihany izy aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio tsy misy na dia ray akory aza. Ny teny eto izany dia mametraka tsara mihitsy hoe tsy misy olona ho madio izany ka ateraky ny tsy madio. Izany hoe avy any amin'ny olona maloto izany tsy misy zavatra ho madio ivoaka mihitsy ao. Raha maloto izany Elia dia maloto automatika izay naterany. Dia olona miaraka amin'ny Elia izany ny dikan'izay. Fa matoa ny olona miaraka amin'ny Elia lasa tsy manota intsony. Matoa ny olona miaraka amin'ny Elia nantapatapaka be izany. Matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony. Amboarina kely angamba ilay plasiny eny aminareo any satria henoko misy misy tapatapaka ny aminareo any. Matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony dia izany Elia izany mihitsy nefa madio ny dikan'izay. Tsy tapatapaka ve ny aminareo any? Raha mireo teny anankiroa nameko anareo ireo dia milaza mihitsy tsara fa tsy misy Andriamanitra mihaino ny mpanoto. Ka raha tsy mihaino ny mpanoto io Andriamanitra io izany ahoana moa izany ny afaka an'ilay olona ny fahotana ianareo izay da rehetrarehetra izany mamirana azy tontolo izao. Izay indrindra no anindriko foana aminareo izay da hoe fohy fa tena nafany eo soanareo satria miditra makany amin'ny fanoherana amin'ny fomba haotra izany amin'izay izao ny olombelona izao. Hoe aiza koa ny aposibla zany ahoana ianao no mahafaka olona ny fahotana, aiza koa mavy any amin'ny lanitra anao izany, ahoana ianao no manambady tonga hatrany amin'izany. Izay ilay hoe ny Andriamanitra mampanota ny olona teny fa tsy mba ilay Andriamanitra tsy mampanota olona ka izay ny vokatry raha Jesosy ka. Izay ny vokatry raha Jesosy ny Andriamanitra tsy izy natsoina rehetrarehetra dia tsisy fitafinareo ny fahamarinana. Andriamanitra mampanota zany tsy Andriamanitra mihaino. Dia tonga amin'ny teny hoe aza mihaino ny teny ireny olona izay mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy izy mpampanota anazy ireny. Reto olona miteny izany masy dia olona tany amin'ny Andriamanitra tsy izy mivavaka. Dia rehefa tonga indray izao maheno izao fampianarana marina izao dia lazainy marina teny. Bino no manaiky azy hoe aiza koa misy lanitra izany. Olona vita no mino izany. Eo andeha kely fa marina ilay teny. Dia hitanareo tsara amin'izany ilay fomba fampiasana ampiasainy dia volon'ny sain'ny olona. Ahodiny amin'ny zavatra tsy dikany. Izay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe haino tsara foana ny teny.
Ary tena mampime mihitsy de le teny Andriamanitra tsy izy de voly miara-miasa aminazy reny no en'olo zareo reny. Ny fahendrena avy any amin'ireny no arahana. Nefa izy mahafantatra fa mpanota, ary rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly, dia Andriamanitra avy any amin'ny devoly miaraka aminazy, iny no enony. Dia ny fahendrena avy any amin'ny devoly ny enony, ny fahalalana avy any amin'ny devoly ny enony, fa tsy mba ny fahalalana marina no arahana. Anjarantsika ny mieritreritra ny teniko izany hoe izany ny fahavoazam-be. Efa ny teny foana hoe aza mihaino ny teny demony, fa rehefa mihaino ny teny devoly dia mivadika devoly ohatranazy. Vita ve fa tsy afaka mifahotana ianao hatramin'izay fa Andriamanitra tsisy mpampanota miaraka aminao io, dia ahoana moa izany ny hevitry Andriamanitra tsisy mpampanota no arahanao? Efa fantatra fa mpanota anao hatramin'izay, dikan'izany tsisy Andriamanitra niaraka taminao. Dia ahoana moa ilay Andriamanitra tsy marina ny arahanao indray, mbola enona indray ny apahana teny avy any aminazy? Izany ny atao hoe ny aza mba nisaromany devoly ihany, fa izao sarona ny amints'izy. Itenenako sy nanarako antsika rehetra hoe mba mitany ho an'izay resy lahatra rehetra, satria maneran-tany moa ny teny, dia tsy misy efa foana ny teny manerana azy tontolo izao. Fa mazava io teny io, ny vavolombelon'ny fahamarinana izany Elias izany, dia tsy ampiseho ny herinay sy ny fahefanay dia ny olona hitanareo tsy manota intsony. Tsy olona ray na olona roa kory no miteny izany na folo na zato. Amanarivony no miara manao fanambarana azy vavolombelona amin'ny teny, fa tena tsy manota intsony ary tsy manao ratsy intsony. Ataonao ahoana ny hamaly an'izany? Ary tsy hoe koa ny olona manaraka anany anatin'ny lavatrano ry olona reo ka hoe fahanako hohanina sakafo izy dia mody manaiky ny teniko. Samy manana ny tranony, samy manana ny ataony, samy manana ny asany, fa samy mitazona ny fahamasiny ary tena tsy manao ratsy mihitsy. Ho vavolombelony ahoso azy ny famezam-boninahitra ny dadamala Iava, reo ny vahoaka an'Andriamanitra manamarina izany. Fanaporofona voalohany, famatoa misy ny fanafana fahotana, dia ny haino Andriamanitra ny dikan'izay. Ka rehefa mihaino Andriamanitra dia afaka mifahotana ilay olona izay nenony, ary tsy manao ratsy intsony. Mazava ho azy fa ilay olona nenony voalohany dia izay mitondra ny teniny io. Ary matoa mihaino anazy Andriamanitra dia tsy mpanota intsony io. Ary raha tsy mpanota intsony io io olona io tsy avety tany amina avety aminareo izany, avy any amin'ny lanitra ny lanitra io. Satria ny lalàna mihitsy no teny fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Ianareo rehetra izay natera-behivavy ety nefa maloto daholo. Satria hoe ngainao sy natera-behivavy, nateraky ny vehivavy fa hafa mihitsy ny fandehan'ny Elias zany. Elias zany efa nitantanana izy ary nalovana hatrany mbola kely izy. Ary nitehirizina foana izy mandrapahatonga ny andro teny iarahany amin'ny dada Iava sy Joshua. Navelany miaina tahaka ny olombelona rehetrarehetra izy, fa voafidy izy ary voalary, mandrapahatonga ny fotoana izay hiantsoana azy amin'izay. Izany ny atao hoe Elias zany. Ary rehefa tonga amin'izay fotoana ny hiantsoana azy, andovy amin'izay ataovy ny asanao. Dia io izy mitsangana ary izay niaraka taminy dia tsy nanao ratsy intsony, tsy manota intsony. Porofo izany, fa efa madio io olona io, dikan'izay matoa navita nanafaka olona madio. Satria ny lalàna dia miteny hoe aiza kory izay olona maloto ka hiteraka madio. Na hoe aiza koa izay hoe madio ateraky ny tsy madio. Izany teny izany dia manaporofo izany fa matoa afaka mifahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia ambasadiovany Joshua. Elia mihitsy ny madio voalohany indrindra. Fa raha tsy madio zany Elia zany dia tsy afaka mifahotana ny olona ary tsy ho lasa tsy ho tonga tsy mpanota ny olona. Ary mbola mpanota foana ny olona raha toa ka tsy madio zany Elia zany. Fa matoa ny olona efa tsy manota intsony, Elia mihitsy ny madio midikan'izay. Izay ny fanaporofona voalohany amin'ny testamenta taloha. Hoe matoa afaka mifahotana ny olona ankehitriny, madio ilay olona. Mihaino anazy io Andriamanitra io. Satria ny lalàna dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Matoa nefa ilay olona izany afaka mifahotana
miaino anazy Andriamanitra ny dikan'izay, miaino an'ireny rany izy ny dikan'izay, ary matoa miaino anazy io Andriamanitra io amin'izao fanafana fahotana matanjaka dia matanjaka amin'ity planeta terre nareo olombelona ty. Tonga eto ilay tsy mahay manota intsony dikan'izay ilay ny rany dada Iavamalala Eliano anarany, naniraka anazy Iavano anarany. Reo toko sy ndiny hitanareo reo, adianinareo reo, ny fanaporofona fa tena mandeha ny fanafana amin'ny fahotana. Mandeha zany lasa tsy mahay manota intsony zany. Midika zany fa tonga eto aminareo ilay henon'Andriamanitra teny. Midika zany fa tonga eto aminareo ilay tsy mahay manota intsony. Tonga eto aminareo ilay efa madio. Fa tena mipetraka ara. Possible ve ty aminareo ety ambony tany ve ireo zay? Satria ireo mpitondra fivavahana manerana azy mpitondra izao ireo, na iza na avaiza na tao amin'ny fivavahana inona ny misy azy, na fivavahana inona ny misy azy. Izay karazan'Andriamanitra rehetra natsoiny olona dia mitovy daholo ny patron, patron mpampanota daholo. Dia volo Satana zany dikan'izay ny resako io. Tsy nisy olombelona afaka fahotana zany teto na ray aza. Fa izao ny fanafahana ny fahotana vao misy amin'ny alalan'ny Elia. Fa raha ohatra n'izany ka tena nareo olombelona ireo ny hoe mba nisy an'izany atao hoe tsy mpanota zany, efa eny nareo nafaka olona tamin'ny fahotana. Fa matoa ny olona tsisy afaka nareo amin'ny fahotana, mpanota nareo, avy ety an-tany nareo. Ka raha izany Elia zany koa avy ety an-tany ohatra nareo, dia tsy nafaka amin'ny fahotana tahaka an'ireo olona mpitondra fivavahana na viaiza ohatra ny zareo. Fa matoa Elia navitany nafaka olona amin'ny fahotana, lasa tsy mpanota intsony izay miaraka aminy, lasa tanteraka. Dia tsy avy ety an-tany zany Elia zany, fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra izy, matoa mihaino azy ny dadany, ary matoa izay miaraka aminy dia tsy manota intsony ary tena afaka amin'ny fahotana. Fa naporofona zany fa tsy vety aminareo izy. Ray izay teny izay. Niporofontsika amin'ny testamenta taloha izy. Fa naporofona faharoa indray. Hoporofontsika amin'ny tenin'ilay mpamina ny farany. Yahoshua no anarany. Ahoana indray ny tenin'ilay mpamina ny farany Israelianina? Satria mpamina ny Israelianina ny nareo teny. Io moa ilay fampianarana mandeha foana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Araka ny Deutéronomie 18:15 hoe mpamina ny Israelianina ny nareo, ary Yahoshua dia mpamina ny Israelianina. Deutéronomie 18:15. Ahoana ny fipetraka an'izany teny izany? Hoe io ny tenin'ny mpaminany. Ary ilay mpaminany farany izay atao Yahoshua, ilay mpaminany farany Israelianina, izay ny daholo jerevantsika indray ny teny. Dia izao ny tenin'io Yahoshua io hoe aza manota intsony. Ny tanjona zany dia ho lasa tsy mpanota ny olona. Fa raha mbola mpanota ny olona dia tsy izy izay, tsy miaraka aminy izay. Araka ny boky arikatra amin'ny Matthieu, tsy Matthieu moa fa Jauna ilay izy. Jauna 8:11. Araka ny efa haitsika sy fahafantatsika. Ary hoy izy, tsy misy tompo. Dia hoy Yahoshua taminy, izaho koa tsy manameloka anao
mandehana ary amin'izao tsisy ireo dia aza manao taintsony araka ny jaune toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo hoe aza manao taintsony ianao ay zany tenyio Yahosoa io tsy n'existe teto amin'ity planeta terre ty mihitsy io a taoriana na tsy nateotsony any Yahosoa sy ny apôstôly rava zany teny zany tsy n'existe tsony zany tsy nisy olombelona navita natanteraka an'io teny io na iray azy afa-tsy Eliary any Eliary any navita natanteraka an'io teny io aza manao taintsony fanaporofoana faharoa fa tsy avy ety tany avy ety aminareo ty zany Elia zany fa avy any amin'ny lantilanty izy atria navita natanteraka an'io teny izy hoe aza manao taintsony ny olombelona rehetra zay tetỳ tany nateraka ny vehivavy tahaka anareo etỳ tany de mitovy lenta sy kilasy anareo tsisy afaka mifahotana anaray aza Elia kosany de niaraka taminy afaka mifahotana izany anao koa nke zany nateraka ny vehivavy nefa ny maloto ny resahana eto nateraky ny vehivavy de eo tsy nafaka tamin'ny fahotana tsy afaka tamin'ny fahotana izy fa Elia tena afaka tamin'ny fahotana sady nafaka tamin'ny fahotana satria tsy avy ety aminareo izy fa avy any amin'ny Yahosoa avy any amin'ny lantilanty izy ahoana ny anaporofony fanaporofona aminareo ataony Elia fa avy any amin'ny lantilanty izy zao ny nalalana voakan'io Yahosoa mpamina ny farany azo romenany alika izay masina vaketrika indray zay teny zay araka hatria any amin'ny boky Matio toko fahafito Matio toko fahafito aiza misy andiny faheniny Matio 7:6 aza omenany alika ny zavatra masina ary aza tsy mpionilaona ny kisoa ny vato soanareo fandraoany hitsaka an'izany izy ka hifototra dia miraviranareo ny lalàna nameny Yahosoa dia hoe azo omenany alika ny zavatra masina Matio 7:6 Matio toko fahafito andininy faheniny izany hoe ny teny eto de milaza mihitsimihitsiny fa aza omena ny alika zavatra masina tsy fampitoviana olona amin'ny alika kory zany fa tenin'Andriamanitra no miteny an'izany ka raha misy tezitra amin'izany dia ndana tezitra amin'io Andriamanitra ny Abrahama io misy tokony izy no miteny eto izy nefa le oharina amilazay ny tenin'Andriamanitra io alika reto alika reto no tenin'Andriamanitra dia reto mpanotany velany mpijangajanga sy mpanao ratsy ireo tsy azo omena an'ireo mihitsy ny fahamasinana zavatra masina avy any amin'ny lantilanitra kanefa n'ilay fahamasinana mihitsy izao entina izao satria matoa afaka ny fahotana ny olona lasa masina izy nazo zavatra masina izy ary ny fahazahoana ilay zavatra masina mihitsy dia ny fanahy masina miraisiny mihitsy io mahasary mpiaran'io Andriamanitra io hoe azo omeny alika ny zavatra masina izany hoe ny olona mpanotany velany dia tsy mahazo ny zavatra masina fa ny olona mahazo ny zavatra masina dia tsy maintsy avy any amin'ny lantilanitra ihany vao mahazo an'io izy lovaketsika zay teny zay hoe matoa zany Elia navita nafaka olona tamin'ny fahotana ary lasa tsy nanota intsony io raha lasa masina le olona nandray ny zava-masina avy any amin'ny lantilanitra dia Elia mihitsy ny avy any amin'ny lantilanitra ny dikan'izany matoa ny zavatra avy any amin'ny lantilanitra manaraka anazy dia ny fanahy masina manala olona fahotana Apokalipsy toko 2:20 22:15 Apokalipsy 22:15
fa ny velona ny alika sy ny mpanao ratsy sy ny jangajanga sy ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra ty lainga sady mpandainga mainy kilasy mihitsy indreo any ivelany daholo any ny mpanao ratsy rehetrarehetra any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny teny alika hatrany apokalipsy 21-27 hoe apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditso mihitsy zay tsy masina na zay mpanao vetavetana zay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zay ny zanak'ondry ihany fomba azo miditso amin'ny lanitry ny lanitra zany ny mpanao ratsy rehetra anatin'izany ny alika ary ilay alika dia tenen'ny dada iavao hoe any ivelany ny alika tany ny alika zany dia zavatra any ivelany tsy mahazo miditso amin'ny fanjakan'Andriamanitra reny zavatra avy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra reny ny Andriamanitra azo omena ny zavatra masina ten'Andriamanitra ny teny izany fa tsy za va iovako io tsara io fa meko anao idolo le teny io Andriamanitra Abrahama namoaka an'io ka ny olona mpanota zany ty resahana ity zany hoe any ivelany reo ny zavatra masina nefa ny tsy azo omena andreo any ivelan'ireo aiza zany nisany ambasadioran'ny Joshua Eliama toa navita zao zavatra zao izy mazava zany ny ambasadioran'ny Joshua zay navita natonga olona lasa masina sy mpanota intsony fa tsy mba olona any ivelany izy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ao amin'ny lanitra izy avy any izy nidikan'izao matoa navita olona tsy manota intsony izy lasa parfait ny olona miaraka aminy tanteraka tsy avy ety an-tany izy satria ny ety an-tany mpanota dehoro izy ten'Andriamanitra ny alika dehoro reny zany hoe tsy eo amin'ny lanitra reny ny tsy avy any amin'ny lanitra reny dia dehoro tsy mahazo mitondra zava-masina matoa Elia navita nahatonga olona lasa masina tsy manao ratsy intsony Elia avy eo amin'ny lanitra nidika zay fa tsy mba dehoro zany izy fa tena à l'intérieur izy dans le ciel des cieux. He is from the heaven of heaven. Ozy ny anglais. Il est venu du ciel des cieux, ozy ny frantsay. Izy dia avy any amin'ny lanitra satria le fanjakantsika dia any amin'ny lanitra fa tsy ety an-tany karaha hoe any ivelany alika any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ny dikan'izay ny fanjakako nefa noho izay Joshua dia tsy ety amin'izao tontolo izao fa ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra lanitra efa afaka itsika izay teny izay hoe ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra lanitra azo kako kely an'izay indray a hitantsika lizy Philippians 3:20 Philippians 3:20 fa ny fanjakantsika dia any an-danitra io zany le hoe any amin'ny lanitra lanitra ary ihany koa no endrika antsika mpamonjy dia Joshua tombo mazava be zany fa le hoe any ivelany dia any ivelan'ny lanitra lanitra ny dikan'izay ianareo avy ety an-tany reo zany resahany zany hoe ilay lazaina fe any ivelany alika zany dia olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy any amin'ny lanitra lanitra izy zay tsy avy any amin'ny lanitra lanitra rehetra zany resahana zany ary olombelona kely ety an-tany zany tenenina amin'izany resaka zany zany mahatonga nareo tsy mahafaka mifahotana olona io tsy afaka fahotana amin'ny olona mihitsy nareo satria nareo avy ety an-tany Philippians 3:20 ianareo zay avy ety an-tany dia tsy afaka olona fahotana zany no vinanao viny ary zany mahatonga nareo tsy navita nafaka olona fahotana satria nareo any ivelany lanitra lanitra nareo fa rehefa tonga amin'izay le avy any amin'ny lanitra lanitra nanaraka anazy ny zavatra avy any amin'ny lanitra lanitra mahafaka amin'ny fahotana dia ny fanahy masina izay resana aminareo dia io ny olona fa tsy mahay manao ratsy intsony tokoa ary tena tsy navita nanao ratsy intsony
ary sambatra zay tafaraka amin'ny Eliazo fa tena tsy mahay manao ratsy intsony izy. Izao teny izao ny fanaporofona fa i Eliazo zany dia ao amin'ny lantilanty izy ary tany amin'ny lantilanty izy satria ny ao amin'ny lantilanty no manana ny zava-masina ary zay avy eo amin'ny lantilanty no manana ny zava-masina ary ny zava-masina miaraka amin'izany Eliazo zany avy eny amin'ny lantilanty dia ny fanahy masina zay nataon'ireo tsy manota intsony ary rehefa tsy manota intsony ny olona tanteraka mihitsy ilay teny hoe any amin'ny lantilanty ny olona anankiray tafapetraka any amin'ny lantilanty koa iny zany araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika hoe fa ny fanjaka-Kristy dia ny amin'ny lantilanty. Mazava zany fa Eliama toa na afaka olona fahotana dia tsy avy ety an-tany fa avy any amin'ny lantilanty. Mazava be io teny io. Dia tsy mba avy ety an-tany avy ety aminareo fa raha zany dia tsy mahazo mitondra an'izao fanafana fahotana zao koa izy tahaka anareo hatramin'izay tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Fa raha voalasa ny apôstôly maty dia tsisy intsony ny fanafana fahotana. Zava-doza no nataonareo olombelona novainareo ny anarana marina. Zavatra hafa no tomponareo. Andriamanitra tsy izy daholo no tomponareo. Mpiara-mamindra amin'ny devoly no tomponareo. Io zava-doza nahazo anareo io. Noho izany fanaporofona mazava be izay teny izay matoa afaka amin'ny fahotana zany ny olona miaraka amin'ny Elia dia tsy olombelona tahaka anareo izy dikan'izany fa avy any amin'ny lantilanty. Satria ny avy any amin'ny lantilanty ihany no mahazo ny zava-tsoa avy eo amin'ny lantilanty. Satria hoe azo omena ny alika izay zavatra masina. Ka ny zavatra mahafaka amin'ny fahotana zany zavatra avy any amin'ny lantilanty zany dia ny fanahy masina. Tsy azo ny olona ety an-tany zany hoe hoentin'ny olona ety an-tany zany fanahy masina zany. Aiza koa ny ampitombona an'izany. Fanahy masina be avy any amin'ny lantilanty dia ny olombelona kely io dia hitondra azy aiza ny apety an'izany aminao. Ianao manoto dia ny zavatra hoentinao masina be ity dia aiza ny apety an'izany. Ny fanahy masina nge ka zava-boary afaka miresaka sy miteny. Ary ireo mihitsy manao ny fanafana amin'ny fahotana io no mibaiko ny eo asoany mena azy amin'izy mitary-dalana ho amin'ny marina. Dia izay no mahatonga ny olona tsy manota intsony. Ary zany fanahy masina zany dia avy any amin'ny lantilanty zany. Rela hoe azo omena ny alika ny zavatra masina. Izay miaraka amin'ny fanahy masina io zany zavatra avy any daholo vao mahazo mety io. Dia izay no mahatonga ny Elia hoe avy any Elia matoa miaraka amin'ny fanahy masina izay mandala amin'ny fahotana. Ary izay no fanaporofona fa avy any mihitsy ny Elia satria io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy manota intsony. Ary io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony lasa parfait. Ary zany ny fanaporofona mipoaka amin'ny tendan'ny olona. Fa tsy azo no lavina intsony zany. Devoly sisa ny mandahana zany ko izay mahadevoly ny devoly. Fa tsy izay izy dia tsy atao hoe devoly. Izy tsy maintsy mamaly foana izy. Fa saingy tsy azo ny toerana kosiny io ny olona afaka amin'ny fahotana efa lasa tsy namana intsony efa tonga ny ilany amin'ny lantilanty zany no midika. Fa tonga dia avy any amin'ny lantilanty. Io izy io hitanareo io ny sariny za izay miteny io Elia io. Fatelony zany zay izy. Fa ny tena mipetraka farany amin'izay efa mazava aloha zany iny ny fahafahana amin'ny fahotana no pirofo fa tsy avy ety an-tany Elia fa avy any amin'ny lantilanty izy. Fa tsy maintsy nalefa olombelona izy mba hamonjy anareo tahaka nataony Yehosoa satria tsy maintsy hiara-monina aminareo olombelona izy tahaka ny Yehosoa koa izay zoko malalany dia tsy maintsy natao olombelona izy nateraka amin'ny vehivavy koa izy tahaka ny Yehosoa. Fa ny tena mipetraka manino izy ny manambady. Valy teny omeko anao Yehosoa tsy manambady satria izy tsy tia hanambady. Fa tsy misy lalana mihitsy miteny fa tsy mahazo manambady Yehosoa raha tonga taty. Fa izy mihitsy tsy tia hanambady satria tsy tiany zany ary tsy mety aminazy dia fidirany Elia zany fa nahazo voninahitra ho azy mandrakizay. Fa ny lalàna ny Yehosoa mihitsy dia tsisy miteny mihitsy aza manambady zany ny lehilahy. Izao ny lalàna ny dada Iava. Noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikamana amin'ny vadiny ary lasa nofo izy roa. Tsy misy Yehosoa nandravan'izany teny izany mihitsy. Eo raha vaky ty teny tary amin'ny fanamboarana anareo ty.
fa raha zany dia efa tsisy manambady tsony ny olona ino nge mbola manambady tsy nandrava ny didiny dada iava mihitsy zany oso zany tamin'ny famoronana anareo fa navela hiteraka ny olona ary mbola mitoy zany mandrakandroany mbola tsy namoaka didi mihitsy ny oso hoe aza miteraka tsony nareo olombela fa aoka tsy hivaty tsony lasy mivady tsisy nanao an'izany mihitsy noho zany ho an'ireo izay milaza fa manino ny ely amy manambady ianao ke zany manohitra nalan'Andriamanitra fototra mihitsy zay nge nateraka olombelona koa ely ange natao olombelona tahaka ny Eosoa izay le tonga nateny hoe izy ny tsy tenambady ny amin'ny momba anazy manokana de tsy idirany ely any mihitsy zany fa raha ohatra ny Eosoa zany ka mba tenambady tety avy natao tsara mihitsy zany fa zany efa milaza fa izy tsy nanambady izy ary marina zany inona ny antony izy ny tsy tenambady satria tsy te hianambady fotsiny zao izy zay ny tiany zay ny mety aminazy ka tsy afaka hiditra amin'ny momba ny Eosoa manokana mihitsy fa raha ny lalàna ny Eosoa dia tsy nanova ny teny ny dadany mihitsy izy iavano anarana dada iavano ny teny hoe manambady nareo mba hiteraka nareo afaka manambady mihitsy ny olona fa napetraka Eosoa kosany hoe aoka ny lehilahy ray ho vady ny vehivavy ray ary aoka ny vehivavy ray ho vady ny lehilahy anankiray valy teny omeko an'ilay fivavahana izay milaza fa hoe tsy mahita ao anatin'ny baiboly izy fa hoe lehilahy ray dia manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy ray satria mandeha be anatin'ny internet any zany teny zany za tsy anona le fivavahana fa mahafantatra an'izany ho an'reto manambady bidibe reto de meko anao ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo rehetrarehetra izay miteny an'izany fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany aeke de efa tsy te zay teny zay satria parenthèse kely menanareo zany ary hatramin'ny bokyny Kolosiana angamba izina sy diso lokarona kely indray lekarika kely indray aloha zasy kely aloha zasy aloha tena tsy efako misy tsy tany Richard Korintianina voalohany moa fa tsy Korintianina voalohany 7:2 Korintianina voalohany 7:2 dia amin'ny teny frantsay toutefois pour éviter l'impudicité zany hoe mba hialana amin'ny fijangajangana zany que chacun ait sa femme que chacun ait sa femme. Cela veut dire que un homme, un mari doit seulement avoir une femme. Zany hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray et que chaque femme ait son mari. Donc une femme doit se marier avec un seul mari, un seul homme. Voilà la loi du mariage. Ka valy teny omeny anareo rehetra izay milaza hoe aiza misy milaza ao anatin'ny soratra masina fa hoe lehilahy anankiray dia manambady vehivavy ray fa tsy maintsy manambady vehivavy lehibe ny lehilahy. Non. Lehilahy ray manambady vehivavy ray. Io izy io. Korintianina voalohany toko 7 andiny 2. Io zany avakeo lalàna ny Ahosoa, le dernier prophète. Miverina any amin'ny voalohany lasy vavy nanamboarana anazy e lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Zay nanamboarana anareo araka ny bokyny Jio. Eo amin'izay zay ny lalàna ny Ahosoa. Fa tsy misy Ahosoa amin'ny teny mihitsy hoe aza manambady nareo. Hoe aza manambady
tsy isy an'izany ty amin'ny Josoa zava-doza ary zany satria mandrara lalàna fototra nataon'ny dada Maria iavana izy zany ka Eliany dia nisafidy ny anambady ty misy mpandikan-dalàna mihitsy zany na ny kely azy fa ataovy ray fotsiny ny vadinao fa ny vadiko dia anankiray dia mety be mihitsiny zany tena tsisy olana mihitsiny zany nanaraka lalàna tsara mihitsiny zany lalàna ny famoroana ny olombelona zay lasa ny vadika olombelona tety fa zany na dia avy eny amin'ny lanitry zany za koa nataony dadako iayava ho lasa olombelona dia manaraka lalàna any tany amin'ny maha olana tsisy olana mihitsiny zany dia teny ianao hoe ka ahoana ary ny voalaza ten'Andriamanitra hoe tsisy manambady ny avy any amin'ny lanitra fa tahaka ny anjely ka le anjely nge tsy nivadika olona tsy nisy anjely navadika olona zany tety aminareo tety fa ny anjely dia zava-boary mandendeheny izy dia miveriny am'zay naniraka anazy foana eny izy miveriny amin'ny toerana zay nametrahana azy izy zay ny toe anjely fa tsy nivadika olona ohatra ny Eliany zareo fa Eliany nivadika olona natao olona mihitsy ny Elia dia zany mahatonga ny hoe afaka manambady Elia satria zay ny tiany Elia ary zay koa no nandaminana ny lalany dia bety izy manambady misy olana mihitsy ny zany ary ny dadako ilay naniraka ny fanahy masina niaraka tamiko nakaty ilay nanendry anahy izy mihitsy miteny hoe ndala anao manambady dia inona ny olana amin'izany nanaraka lalàna mihitsy ny zay ary ny fanarana lalàna tsy midika hoe fahadisolana fahotana autorisé zany avy any amin'ny lanitry ny lanitra dada malala iava mihitsy no nametraka an'izany lalàna zany fa napetra fotsiny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy ray zay ny lalàna ny fanambadiana rehefa manaraka an'izay anao dia tsisy fahadisoana ka izay ny valy teny menaliana hoe Elia akory dia toe anjely maso dia tsy hita maso izy fa mandehindeheny izy ka ireo ilay teneny Josoa hoe fa amin'ny fitsangana amin'ny mady dia tsisy tsony manambady na voka-pakarona fa tahaka ny anjely any amin'ny lanitry ny lanitra izy ka le anjely any amin'ny lanitry ny lanitra tsy mipetraka ety an-tany navadika olombelona fa zareo dia anjely tsy olona izy fa anjely ka raha ataontsika hoe tsy mbola nivadika olona dia tsy mahazo manambady raha Elia zany tsy mbola nivadika olombelona ohatran'izao hitanareo zao hoe mihinam-bary miaraka ohatra miara mandeha amin'ireo ambony tomobily hita maso miresaka azo resitahana raha ohatran'izay ny Elia ka tsy mbola misy ohatra ny olombelona tahaka an'izao nateraka ny vehivavy dia izay na toe tsy mahazo manambady izy tsy mahazo manambady izy satria tsy mbola nivadika olona fa lasa klasy mitovy amin'ireo anjely ireo dia ny anjelany tsy mahazo manambady satria tsy mbola nivadika olona tsy mbola niova olona zany izy fa raha vao iny foa izy niova olona dia manaraka ny lalàna ny olona izy dikan'izay ka Elia efa lasa natao olona dia manaraka ny lalàna ny olona izy dia afaka manambady izy araka ny safidiny ka ny nandefa nanambady dia ny dadako iayava ary ny zoko atao hoe Josoa no teny hoe ndala anao manambady fa izay ny mety aminao dia nanambady Elia ary tsisy lalàna manohitra an'izany hoe afaka itsika hoe fatahaka ny anjely any amin'ny lanitra izy aloha resaretraka kely zay dia maneho Matthieu any efa Matthieu 22:30
Matthieu 22:30. Ivona kely ary olona. Ay. Misy gripa be mihitsy manafiparika ty amin'ny paritafiarinay ty zao. Nefa tonga le mihevonevona be mihitsy. Miaratsiny amin'ilay tsy tia mihevona ko ino mikoseny maolona ny olona tsy maintsy mihevona ary tina anao teo. Matthieu 22:30. Fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba misy afakabady na voka-piakarana fa ho tahaka ny anjelany amin'ny lanitra lanitra izy. Anjely an-danitra zany. Fa ny anjely izay tsy nivadika olona, mbola tsy niova ho olona, reny tsy manambady reny. Zany hoe raha mbola any amin'ny lanitra ianao zany ka tsy nivadika olombelon'ny rano anankiety dia tsy mahazo mivadika olona tokoa ianao zany. Satria tsy mbola navadika olona dia tsy mahazo manambady. Fa izay efa nirana ka novaina ho olona ety aminareo ety, mahazo manambady mihitsy. Fahalalana zany afaka manambady izy. Zay no tonga miteny hoe raha Iahosoa anie nanambady tsisy lalàna manohitra an'izany, fa izy tsy tianao an'izany ary izy tsy natao izy zany tsy vonany andeha amin'izany satria tsy mety aminazy izy. Ka izay moa zany no momba anazy, tsy hidirako mihitsy zany fa amampamorona anazy izay tiany io. Fa raha ohatra izy nakavady tsy olana aminazy koa zany, tsy manohitra lalàna izy. Fa Elia natao olona, efa lasa olona Elia, nateraka olona izy, miaina ohatran'ny olona izy. Tonga manambady izy dikan'izay. Rehefa afaka manambady izy, inona ny olana aminao amin'izay? Eto ana teny lalàna izy ake miteny fa tsy mahazo manambady Elia. Lalàna izy atao fanjakana masina atao amin'ny Iahoso. Tsy misy an'izany ato. Afaka manambady tsara mihitsy izy. Ary tena mahazo mihitsy izy fa tsisy lalàna manohitra an'izany. Ka izay zany nivaly teny amin'ilay ianao miteny hoe ahoana moa anao manambady? Raha avy any amin'ny lanitra ianao ko ianao manambady. Tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo amin'ny Iahoso fa mety be ary zany. Satria ny lalàna ny dada Iafady hoe manambady ny lehilahy misaraka amin'ny ray aman-dreny dia manambady izy. Lalàna tsy maintsy atao zany raha lehilahy ianao. Ka zany tsy vehivavy fa lehilahy dia manaraka an'izay zany dikan'izany. Fa raha zany lasa sarim-bavy ka tsy mety zany. Zato sarim-bavy fa tena lehilahy mihitsy ny dia manambady pirofo fa lehilahy dikan'izay. Ary narako lalàna ny zoko malalako Iahoso dia ny lalàna narako dia hoe manambady ray ihany za ka vehivavy ray mivadiko. Manaraka lalàna mihitsy ary tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo na andray aza. Tsy misy hoe rehefa miaraka amin'ny Iahoso fa nareo na avy any amin'ny lantilanitra reo dia aza manambady fa tsy mahazo manambady. Tsy misy an'izany ao. Tsy m'existe ao mihitsy zany nankely ara. Fa maty ianao tsy manambady safidinao zay. Ary ny safidinao samy manana ny safidiny. Ka ny azy safidiko ny dadako miteny zany nao manambady fa izay no mety aminao. Tena nanambady zany. Ary tsy misy lalàna manohitra an'izany. Ary mety be zany. Tsy mahita zavatra manahirana amin'izany. Ka izay ilay valy teny ho averiko tsara. Ho anareo ilay miteny hoe raha avy any amin'ny lanitra anao ko mihena manambady. Ko lalàna zany. Lalàna mihitsy ny ara ty no arako fa vehivavy ray fotsiny tsy maintsy vady. Manaraka ny jeha. Fa azo atao tsara manambady ary tena fanapolofona ny teny dadamara Iavà zany. Fa rehefa ianao misafidy tsy hanambady ka safidinao indray tsisy manohitra an'izany. Safidy io manambady ianao safidinao zay. Tsy manambady ianao safidinao zay. Fa mahazo manambady ianao fa kosa raha ihany ny vadinao. Fa lalàna zany. Fa ao amin'ny Iahoso tsy misy hoe voarary ianao manambady. Tsisy an'izany. Fa raha safidinao ilay izy ay. Fa raha miova indray safidinao za nambady. Tsy olana zany. Safidinao zay io tsisy mabedy ianao an'izany mihitsy. Manambady ianao tsy bedy. Manambady ianao tsy bedy. Fa safidinao zay. Ka lalàna zao arahana zao.
fa ny devoly mitady andika lalàna mamorona lalàna tsy fantatra indray le devoly aiza misy lalàna tamin'io sao tsy mahazo manambady ny lehilahy avy any amin'ny devoly iny zany sary zany de mandrarany tsy manambady io vakitsika indray zay zay le vakitsika farany traka kely am'izay aloha somary mbola very kely mihitsy ny Timoty voalohany a toko faefatra laso aloha e aloha vetsika aloha le ana teo misy ny teny mafisokety a Timoty voalohany toko fahatelo a andiny faharoa ambin'ny folo Timoty voalohany a 3:12 Timoty voalohany 4:3 zafady indrindra Timoty voalohany 4:3 Timoty voalohany 4:3 zay mandrara tsy anambady anao mavaketsika misy ny andininy voalohany sy ny faharoa e fa ny fanahy milaza marina Timoty voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro fivoriana dia emotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka tsy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsy ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fieritreretany sa misy olona mampianatra zava-dola zany ty olona fanahy mamitaka ny eo anatiny eo zany inona taon'ity fanahy mamitaka ty zay mandrara tsy anambady ka ny olona miteny zany ianao tsy tokony manambady a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo zay olona miteny zay fanahy devoly ny ao anatin'izay olona zay de mandrara ny ilahy hoe ahoana ianao manambady ikazay manko hoe ianao tsy mahazo manambady de zay olona zay zany zay miteny zany a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo satria mandrara ny programa mandada iava amin'ny olona namboary ka rehefa nisy olona ny programe ny dada iava ho tonga olombelo ary lasa lehilahy de mahazo manambady izy fa ny mandrara ny lehilahy anankiray tianambady de olona fanahy mamitaka ny anatin'izay olona mandrara zay ka mieritreretana zany zay manao zay hevitra zay rehetrarehetra fa vao mety tena mahadivoly be anao zany mahazo manambady tsara zany Elia zany lalàna mihitsiny zany ary manaraka an'izany tsara mihitsiny fa kosany a manambady tokana lalàna zay de zay ny namaranako ny teny ko tsiketra rehetra koa mirary soana rehetrarehetra eto amin'ity planeta terre nareo ty aza manaiky fampianarana demonia tso sy oletiny demonia fa manarahany Eliany zay mazava aminareo zava-drehetra zao alefa ny devoly taolo ny hevitra rehetra zao de mandeha ho azy fotsiny mivavaka izy aminazy fa raha vy any amin'ny lantilanty Elia de tsy afaka manambady izy le fety Eliany ke fa lasa olombelona fa raha tsy mivadika olombelona kosa ny Elia de tsy mety zay hevitra zay fa raha vo lasa olombelona izy a de tsy maintsy manaraka ny lalàna ny maha olona anazy izy fa lalàna zany raha vy any amin'ny dada malala iainga avany lalàna amin'ny maha olona ny olona de tsy maintsy arahany zay ny tsy fanarahana zay kosa de mety fa raha ianao indray no misafidy hoe za tsy anambady a indray safidinao iny fa tsisy mandrara safidinao am'izay safidy ohatra Yehosoa safidy ny tsy anambady tsisy mandrarana azy am'izany mihitsy fa raha nanambady ary izy de tsisy mandrarana azy tsy anao zay kosa hoe lalàna ny dada iavany manambady fa saingizy moa efa lasa nandeha Yehosoa ny tiako tenenina anjarany Elia am'izay zao mandeha
izy zany mbola tsy vonona ny anambady fa maty moa Jehosoa. Izy tsy tao anatin'ny programme anambady fa Eliazy eo fa efa eto aminareo izy programme anambady tsy misy fahadisoana mihitsy zany na kely azy ao amin'ny Jehosoa. Ary mety be ary zany vo miara zany tsara misy namana makivaky amin'ity fiainana ity mila namana ity ka tsy olana mihitsy zany tsy mandika lalana mihitsy zany na ny kely azy. Zay nga manonteny tamin'ny fampianarana ataontsika larana fahenina zany fampianarana androany, larana fadimy ty de ty atao larana fahenina ty ilainy ty fampianarana lefaneo androany ty ilainy zao tontolo zao satria efa manomboka mamaly zay ty ampitan-dranomasina efa voadona am'le fampianarana marina zareo de efa manomboka miteny zavatra tsy fiteny am'izay fa eo ny resy lahatra ny tsy resy lahatra de hitatsika eny ihany toy fa Eliazy tsy maintsy mikaroka na di iray fotsiny ihany efa mahafaly any dadako iayava zay de miraso antsika samy tenao soary tonga hafa daholo raha pitso mamonjy ny fivoriam-bavaka aza misy mitaraikiraiky any an-trano antsony fa tonga daholo manome voninahitra ny dada iavaka eo soa mamonjy ny fivoriam-bavaka am'izay any amin'ny fiangonany Jehosoa zay misy any Elia ambassadeur-ny Jehosoa da diavy zay Elia zay ambassadeur-ny Jehosoa de miraso tsika samy tenao soa ary ivavakytsika sotra betsaka tatamala iavao sotra betsaka ny am'izany teninao zany ny am'izany fampianarana nomenao zany fampafatarana zao tontolo zao ny famarinana avy any aminao de ny fototra avy any aminao dada mara iaiava Jehosoa malalako ny tany zay etra nampianariko zay nambarako ny ianao ary de maneho ny voninahitra ny amin'ny teny maneho ny asoavanao ny amin'ny teny ary zay etra nampianariko de hamonjenao olona hamonjenao fanan'olona hoentina ho any aminao dada mara iavao ho valiny raha ny Jehosoa sotra betsaka Jehosoa malala fa avy any aminao daholo zao zahatra nytetra soeniko sotra betsaka ka io ny olona mba ho tonga soa any aminao ho any amin'ny lanitra lanitra ary vonjeo zay etra mitady fanafana sy famonjena dada mara iavao ho anao amin'ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Jehosoa anao zany vavaka rehetrarehetra zany. Halleluja, amen. De miraso tsika etra samy tenao soa ho amin'ny fahafiarahantsika ho amin'ny rapitronay taina soa daholo mandrapeo nandray azy.